Faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'izao fandaharana 7 andro miaraka amin'i Kristy izao. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny famoaboasana androany dia hiaraka hanondrika alohantsika hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra, Ray ny tsara sy be voninahitra ny an-danitro, misaotra anao, manome voninahitra anao ary mankasitraka noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, noho ny fikarakaranao izay nahatonga anay ho amin'izao fandaharana izao indray. Noho ny anaran'i Jesosy dia miangavy izahay ny mba hanadiovana anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra ka izao programa izao anie mba hahatonga anay ho tafaraka marina amin'i Jesosy Kristy. Fanirianay fanamasinao raha mba hitari-dalana anay, mba fantatra anay ny lalana tokony alehanao ka ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy anie ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Tsy amin'izao 7 andro izao ihany fa ny fiainanay manontolo. Noho ny anaran'i Kristy. Amen. Mbola ao amin'ny fizarana hoe finoana, fiadanana ary toky no lohahevitra ho voaboasantsika androany. Mitondra toky, mitondra fiadanana ho antsika ny fiarahana amin'i Kristy ampinoana. Teo aloha dia efa nihainotsika teto, hitantsika teto fa rehefa velomin'ny fanamasina ny olona anankiray dia hitany sy tsapany ny faharatsy ny fahotana, fantany ny heriny fahotana ary maniry ny ala amin'ny fahadisoany sy ny loza izay vokatry ny fahotana izy. Ary asan'ny fanamasina izany ry havana malala. Rehefa matsiaro ny faharatsy ny fahotana isika izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra dia mila hery. Matsiaro mila fanafahana, matsiaro mila famelan-keloka ary matsiaro mila fanadiovana. Ny teny fampanantenana nataon'i Kristy dia efa novidiny tamin'irany ny heloka rehetra sy ny mahakasika izany. Tsy voavidin'ny vola aman-karena mantsy ary tsy voavidin'ny fahaizana mampalalana ny fiadanam-po entin'ny famelan-keloka. Fiadanam-po ry havana no ilain'ny olona mahatsapa fahadisoana. Ary ny tena mahavelom-bolo ny amin'ny filazantsara, ny amin'izay fisarahana vokatry ny fahotana izay dia Jesosy no manao dingana voalohany. Andriamanitra no manatona voalohany ary misy teny fikasana maro mirakitra izany. Isaia 1:7 dia miantso izy. Avy ary ifandahatra isika, miantso antsika hiresaka, hifampidinidinika ny amin'ny fahotana sy ny helok'Andriamanitra. Ary miantso izy ho an'izay mangetaheta. Ny Isaia 5:12 misy an'izay hoe ianareo izay mangetaheta avy, tsy amin'ny volana amin'ny karena no hividianana izay rano atolotra Kristy izay. Ary mampanantena rahateo izy eo amin'ny Ezekela 9:20, fo vaovao sy fanahy vaovao. No ireo toko sy andininy, no ireo hevitra voalaza teo ambonin'ireo dia ny zanak'Andriamanitra ara-dalàna dia mila manapa-kevitra, mila manana faniriana hanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Ry lasana bavy malala, rehefa miaiky ny fahotanao ianao dia midika ho manoroaka izany hiala eo amin'ny fiainanao. Filazantsara izany. Voaroaka hiala eo amin'ny fiainanao ny fahotana rehefa ekenao ny faharatsiny. Maniry ny hanadiovana ny fahotantsika isika, ny mpanota tsirairay avy
dia maniry izany. Dia raha mitodika manao jeritodika ny baiboly tsika dia izao i Kristy ilay te hiaraka amintsika dia nanasitrana ny aretin'ny olona rehetra izay mino azy sy matoky ny heriny. Nanampy tamin'ny zavatra hita maso, atokony amin'ny zavatra tsy hita maso i Kristy. Ary nitarika an'ireny olona ireny, ino ny amin'ny famelan-keloka. Ilay lehilahy narary ny paralisisa nandritra ny 7 taona ohatra. Rehefa nitenenin'i Kristy izy ao amin'ny Matthieu 7:9 hoe mitsangana, be tao ny fandrinao ka modia ny tranonao. Mba azontsika veroka ve hoe olona tsy afaka manetsika ny tanany na manetsika ny tongony nandritra ny 7 taona no tenenina hoe mietse, mitsangana, de batao, de mandehana mody. Ry havana malala, raha ny lojika olombelona dia tokony namaly ty olona ty hoe sitrano ary a Jesosy dia ho ataoko ho tanterahako izany baikonao izany. Fa ity lehilahy ty dia tsy niady hevitra. Ity lehilahy ty dia tsy nametraka fepetra, fa tonga dia nino izy nino ny tenin'i Kristy izay manasitrana izy, ary nanaraka ny baikony, dia niaraka tamin'izay tsy nangataka-andro, dia sitrana tamin'ny aretina nahazo azy izy. Dia toy izany koa zasenao. Toy izany koa isika izay manana faniriana ny hoesorin'i Jesosy fahotana sy hodiovin'i Jesosy eloka. Tsy antsika ny hanova ny fotsika ry havana malala. Tsy antsika ny hanova ny tenantsika sy ny fiainantsika ho lasa fiainana masina, fa androany dia manaiky ny hanatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika Kristy. Azon'Andriamanitra atao ny mamafa ny fahotantsika, ny mamela ny helontsika amin'ny alalan'i Kristy, raha mino isika. Raha mino isika fa voadio sady voavela heloka, dia ho sitrana toy ilay lehilahy narary nandritra ny 7 taona. Tsy afaka nandeha izy, fa afaka nandeha izy ankehitriny rehefa niaino ny feon'i Kristy. Dia androany ary dia misy antso tiana atao amintsika. Aza miandro eo sitrana vao manatona an'i Kristy. Fa teneno hoe Jesosy io, mino aho fa mahay manasitrana ianao. Tsy satria mahatsiaro fasitrana vao manaraka an'i Kristy, fa satria efa nampanantena fanasitranana izy, dia manatona azy, manaraka ny baikony ary mankatò ny teniny. Ny teny fikasana vitsivitsy izay isareny asaintsika ny amin'izay hoe fankatoavana izay, ny amin'izay teny fampanantenana omen'i Kristy izay, dia ny Romanina 8:2. Mety eritreritra tsika hoe izaho zao ve dia mbola ho tian'i Jesosy? Ny lasako ve dia mbola tokony hanatonako an'i Jesosy? Misy teny fikasana vitsivitsy izay ampanantenan'i Kristy antsika, ny amin'ny hoe tsy fahatanterahana, ny amin'ny hoe fisalasalana ny hanantona azy, ny amin'izao toerana misy antsika izao. Matetika mantsika no ametra-panontaniana hoe mbola tian'i Jesosy amin'izao toeraka izao ve aho? Mbola afaka handray ahy amin'izao laharana misy ahy izao ve Andriamanitra? Ny hojerevantsika voalohany amin'ireny teny fikasana ireny dia ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Marka 2:4. Marka 2:4. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Fa na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo, dia mino fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany. Izay no mampivavaka tompoko. Ninonina
angatahany zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia azo inona fa omen'Andriamanitra zany. Ary ny Romanina toko voalohany, Romanina toko 9 ny andininy voalohany dia manamafy izany. Manamafy izany ny Romanina toko 9 ny andininy voalohany izay milaza hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny mila azo antoka zany dia hoe ao amin'ny Jesosy fehizà sa tsy ao amin'ny Jesosy. Ho an'ny kristianina rehetra izay nandray an'i Kristy dia tokony ho azo antoka izany. Izay no hevitry ny hoe kristianina. Dia rehefa omenao an'i Kristy, rehefa atolotra ao an'i Kristy tahaka an'izany no tenanao, dia aza miala aminy. Fa mitenena isan'andro hoe an'i Kristy efa nomeko azy ny tenako. Izay ilay hoe ao an'i Kristy Jesosy. Mila teneninao mihitsy zany ry havana hoe an'i Kristy aho efa nomeko azy ny tenako. Izy no anome ny fanahiny antsika aorianan'izay. Izy no hitahiry ny fahasoavany, hitahiry antsika amin'ny fahasoavany, satria rehefa natolotra ho an'Andriamanitra ny tenantsika dia noho izay finoantsika izay dia hiaina araka ny sitrapontsika. Araka ny ilazan'ny apôstôly Paoly azy hoe tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy dia mandehana ao aminy araka izany koa. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy tsika, rehefa azo antoka ny ao amin'ny Kristy antsika dia hiaina araka ny Kristy tsika. Androany ary dia mamela ianareo hamaky paragrafy anankiray monja amehezantsika izao lahadinika izao. Ny olona sasany mihevitra fa tsy maintsy ho zahant-toetra aloha izy, sady tsy maintsy hampiseho fivoahant-toetra eo anatrehan'Andriamanitra vao mahazo mitaky ny fahasoavany. Nefa na amin'izao fotoana izao indrindra aza dia azo nitakiana ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy manampetra ny fahasoavana rahalasy sy anabavy dia tsy tokony hangatakandro isika, fa ny amin'izao fotoana izao indrindra no tsara no mety indrindra hangatahana izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Tsy mila miandro fizahan-toetra, tsy mila miandro fitsapana mamay sy ny sisa sy ny sisa, satria ny fanahin'i Kristy dia manampy antsika amin'ny fahalementsika. Fa raha tsy izany dia tsy hatohatra ny ratsy isika. Tiany Jesosy ny hanataonantsika azy amin'izao toetra antsika izao dia izao ratsy sy malemy izao, ary tsy mahaleo tena indrindra aza. Amin'izao toerana feno fahalemena izao, amin'izao toerana feno faharatsiana izao, dia tiany Jesosy indrindra raha hanantona azy tsika. Filazantsara manahoana re zany. Azontsika atao ny mitondra fahalementsika sy ny fahadalantsika ary ny faharatsiantsika eo aminy, ka hiankohoka eo an-tongony amin'ny fibebahana. Manantona mpanetretena an'i Kristy. Ilaintsika izany. Ary ity teny faranovakiko ity no teny tena nahatona indrindra ny amin'ny fizarana nojerentsika androany. Voninahitra ho azy ny misakambina antsika amin'ny tanam-pitiavana sy mameno ferintsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Ry havana malala, aza hisalasalana zany ny manantona an'i Kristy. Ilay nampanantena fo vaovao, ilay nampanantena fanahy vaovao, azontsika atao ny mitondra fahalementsika rehetra sy ny fahadalantsika rehetra tsy ampangatahana satria voninahitra ho azy misakambina antsika amin'ny tanam-pitiavany, ary tiany indrindra ny mameno ferintsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahalotoantsika rehetra. Mba ho izany tokoa anie, ka izao efapolo andro natokana hiarahantsika amin'ny Kristy izao, dia ho efapolo andro manokana hanaovantsika fanandramana, andraisantsika an'i Kristy ao am-pontsika, hanapahantsika hevitra
ny amin'izao toerana misy antsika ao anaty fahalemena sy faharatsiana izao, satria voninahitra ho an'Andriamanitra ny misakambina antsika amin'ny tanam-pitiavany ary mameno ferintsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Hivavaka isika tompoko. Jesosy sokonay eo, misaotra indrindra noho ny filazantsara nomenao anay androany. Fa ny finoana kely izay anananay ampino ny herin'ny fanamasina sy ny fitariany dia ampy hitondra fiadanana sy toky ho amin'ny tsy fahatanteranay, ny amin'ny lotom-pahotanay rehetra, ny amin'ny fahalemena sy ny lesoka rehetra. Fanamasinao, ampio zahay, tareo lalana zahay mba ahay andray fanapahan-kevitra anatona anao isam-potoana, anaraka ny baikon Kristy, ny amin'ny hanasitranana anay, ny amin'ny hanafahana anay ho afaka amin'ny fahalotoana sy ny faharatsiana rehetra. Misaotra indrindra Ray Malalo fa noteneninao taminay androany fa voninahitra ho anao misakambina anay. Dia ho sakambinanao zahay Andriamanitro, dia ho tantananao amin'ny tanana ankavanan'ny famarinanao zahay, dia ho zanaka lahy zanaka vavy mahatratra ny ohatry ny fahalebiazan'i Kristy. Faniriana indrindra, raha mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay ny mahazanak'Andriamanitra, ny mahazandran'i Kristy, tarihy ny fanamasina izay mitarika anay ho amin'ny famarinana rehetra. Noho ny anaran'i Kristy no hanonanay ny vavaka. Amen. Dia misaotra antsika rehetra tamin'ny faharetana, misaotra antsika rehetra tamin'ny fahafoizana fotoana ny jerena sy ny hainoana. Metraka ny mandram-pioana amintsika tsirairay avy ny rahalahinareo, ny anadanareo amin'ny Kristy, Ranto Ramiandrasoa. Samy ho tahin'Andriamanitra tompoko.